Zay ny amin'iny fa fianakaviana sahirana miisa 770 tamin'ireo 700 nahazo fiaina avy amin'ny ministeran'ny mponina tamin'ity taona 2014 ity no efa maleo tena amin'izao. Ankoatra ny fanomezana fotodrafitrasa hipetrana dia manampy amin'ny fanabeazana ny ankizy eo anivon'ireo fianakaviana sahirana ny ministera fanadidina avy hatrany ary. Fianakaviana miisa 700 no raisin'ny fobe-misarana ny fianarana sosialy ireo fianakaviana ao anatin'ny fahasaranana eo anivon'ny ministera mponina ny DIR-PSP tamin'ity taona 2014 ity ka ny 770 tamin'ireo nefa maleo tena amin'izao. Ny 900 ireo moa dia renim-pianakaviana manano tena avokoa ary avy amin'ireo toerana ivelan'ny renivohitra ka nila ravinahitra teto andrenivohitra. Toerana ty antsoina hoe akany andraisana ny marefo zany no anisan'ny toerana voalohany andraisana an'zareo anomezana anazy ny fahalalana fototra, anomezana anazy koa ataontsika hoe le filana fototra ilaina amin'ny fiainana andavanandro, dia ny trano fialofana zany ny fanabeazana, ny fandraisana tanana ny ankizy sy ny sisa, dia ilay ataontsika hoe fiofanana fototra. Rehefa miala amin'ity akany ity zany izy dia miara-miasa indray amina fikambanana na ravidrafa manohy an'izay fanarenana ara-tsosialy izay. Raha ny ataontsika hoe ny isan'ny olona nandalo tao amin'ity toerana ity nandritra ny taona 2014 ity dia miisa fianakaviana 700, izany hoe misy olombelona 700 sy 700. Amin'ireo 700 ireo dia 330 no raisina tanana eto amin'ny akany fandraisana ireo fianakaviana marefo eto Ampefiloha. Isany amin'izany ity renim-pianakaviana avy any Mainty ity izay herintaona izao no fandraisana teto amin'ity akany ity. Nanambady ato dia tsy fantatro izany izay zavatra nataon'ny mivady ka hatreto aloha hatramin'izao tsisy fantatro efa herintaona amin'ity krismasy ity izao mpamingadra ny sefa mivady 5 ny zanakay kely vavy dia olona dia 3 taona ny ziton'ireny. Raha ny fanazavana ankoatra ny fanomezana trano hipetrahana ireo fianakaviana dia miantoka ny fanabeazana ny ankizy ny ministera eto. Ny sakafo kosa dia samy miantoka ny isan-tokantrano. Amin'ny ankapobeny dia enim-bolana no hitazomana ny fianakaviana iray mandra-pahatonga azy aleo tena. Tanjon'ny ministera mponina amin'ny taona 2014 amin'ny fanazavana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Amin'izao fahatongavany ny fetin'ny Noely izao dia nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy sy ho an'ny isan-tokantrano ny ministera mponina ka nanolotra izany teto ny mpiara-miasa amin'ny minisitra.